Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy am'izao sabotsy tolakandro izay eonatsika izao totorebika ny eo amin'ny 13 May fa ny fosiny saina dia samy miaraka manaiky tsika fa samy mieritreritra ny hotoyan'ny ity tantara ity. Androany dia anao antso manokanao ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra, toute religion confondue. Eno tsara ny teniko, za tsy miteny hoe toute dénomination confondue, zany hoe tsy ny resaka kristianina ihany fa religion rehetra. Kristianina, silamo, mpandala fomban-drazana, bouddhiste, tsy haiko zay misy anareo, sy ny sojabe rehetrarehetra. Averiko indray manao antso aho tolo-tanana amin'ny mpitondra fivavahana rehetra, na kristianizy na tsy kristianizy, satria zao ny zavatra zay tiako horesahana amitsika de ty tao anatin'izao tolona mangitsokitsoka izao dia niapanapana ireo tanoratsika ireo ary nitady tolo-kevitra sy tolo-tsaina sy fampahelezana. De tena mahita hoe mampalahelo zareo fa tahaka ny ahoana rehefa lazantsika zany hoe tsy mba misy miankadre an'zareo fa lasa zareo samy zareo rery ray zay. Fa ny faharoa de ty ny zavatra nitranga teo dia tsy tolom-bahoaka fotsiny ihany, mbola maivana be raha mitenitsika hoe tolom-bahoaka. Zany hoe lasa mitovy tamin'ny 72, lasa mitovy tamin'ny 91, lasa mitovy tamin'ny 2002, lasa mitovy tamin'ny 2009. Non, tena tsy mitovy tamin'ny 72, tsy mitovy tamin'ny 2009, tsy mitovy tamin'ny 91 fa révolution ity. Noho izany amiko de tsy tokony ho lasa souvenir fotsiny na koa ho lasa émotion tahaka ny afomololo fotsiny dia ho levonany de fahatsiarovana sisa rapitso, fa mila atao hoe gardien de la révolution. Manana devoir sy responsabilité etsika ray aman-dreny rehetra ara-pivavahana, tsy miresaka FFKM, tsy miresaka fiangonana zandrana fa zay rehetra ray aman-dreny ara-pivavahana. Ity zany informel, rafitra informel ny tiako atsangana fa tsy formel, zany hoe tsy fikambanana mpivavahana ofisialy fa fikambanana ny olona fa tsy fikambanana mpivavahana, tsy organisation religieuse hoe fiangonany ranona mitambatra. Zay masiny zavatra misy raha mahatsikatrinareo tambatambatra amin'ny daholo zareo ao anatina fiangonana, fa eto olona no resahako. Zay resy lahatra tokony fanometanana anao gardien ty révolution ty, zany hoe le foto-kevitry le révolution mila arovana ary mila foazina mandavataona sy rapitso mba tsy hahatonga n'ilay révolution ho matimomoka. Fa tsy hoe rehefa tafapetraka ny filoham-panjakana, tafapetraka izay premier ministre, tafapetraka zay fitondrana de hoe vita ny tolona. Non, révolution permanente. Aloha zava tsy gardien na hiaro ny fitondrana fa gardien de la révolution, le foto-kevitra mihitsy mila arovana. Izay mahatonga anao mangataka tolo-tanana amitsika ray aman-dreny ara-drazana rehetra aho, na mpandala fomban-drazana malagasy zany, na ao anatin'ny fiangonana kristianina zany, na ao anatin'ny fiangonana silamo zany, na ninina tsy fiaraha-mivavaka anao atao eto. Soma tsisy anao vidika vilana indray hoe ngafaka miara-vavaka reo, tsy fiaraha-mivavaka fa ray aman-dreny tanàna ho gardien de la révolution. Faharoa, ny mahazatra atsika hatramin'izay de hoe miditra tsehatra ireo fikambanana, tsika tsy fikambanana, ireo fikambanana na fiangonana na fikambanana religieux ho mpanelanelana. Tsy mpanelanelana isika fa isika dia mpiandany amin'ny fahamarinana. Noho izany dia hitsangana atsika hiaro ny marina, zay le gardien de la révolution.
avelao ry zareo fikambanana mierity mpivavahana hitambatra hanao fanelanelana hanao ny asany any zareo zany tsy ao anatin'izany zahay za manokana fa araky ny teniko hoe tsy afaka ny oloneutre manoloana ny tsy fahamarinana isika de eto zany a de miantso ny fikambanana fikambanana fa olona atao hoe ray aman-dreny ara-drazana kristianina tsy kristianina mpandala fomban-drazana silamo sy ny sisa satria malagasy de tsy an'ny fiangonana anankiray ihany fa atsika rehetra antso zany ny ataoko eto de afaka manoratra amiko ianareo ray aman-dreny ara-drazana ianareo mpitondra fivavahana anangana anty karazana hoe gardien de la révolution ty mbola veriko ny rahay tsy mpiaro ny fitondrana satria amiko tsy zay le izy satria raha ohatra ka io fitondrana koa miborioka raha-pitsy de hitsangana ndray tsika gardien de la révolution am'izao mba tsy ho matimaty fahatany reny zanatsika reny mba tsy ho matimomoka fotsiny ny asa fitolomana fa hamoa ary apatsiaro tsika zany no gardien de la révolution raha tianareo fantatra ohatrany ahoana moa zany gardien de la révolution zany a na de tsy mitovy aza ho azay malala tantara any Iran misy an'le révolution na zareo moa resaka fivavahana islamika fa tsika tsy zay no rahantsika de misy an'le l'ayatollah zay atao hoe gardien de la révolution iranienne misy ny fitondrana teo toerana fa zareo mbola manana le guide spirituel eo ambony izay tonga dia mifehy ny vahoaka ray manontolo mihitsy sur le plan moral io modèle type io no tiako atao fa tsy fa eto na zareo de an'zareo silamo manokana iny satria république islamique zareo fa natsika zany a tonga dia mitambatra na tsy kristianina na kristianina na mpandala fomban-drazana na groupe philosophique je sais pas zay misy anareo any dia zay resy lahatra avery koa tsy entité formelle ity zany hoe tsy fikambanana hoe fiangonana orananina tsy resaka fiangonana eto fa olona no resantsika eto personne za zany en tant que zaho raha manatombotsy Jean-Luc misengagé amin'ny tenako tsy mitondra titrana fiangonana fa nazanaty zany de mipetraka ny mahapasteur sy théologianina ianao zao raha ohatra ka imam ianao any amin'ny finoana silamo no tapa-kevitra hiditra ao anatin'ity plateforme na gardien de la révolution ty dia tsy en tant que imam n'lay mosquée misy anao fa en tant que enao fa oui miaraka aminao titranao mahimamanao raha ohatra anao mpandala ny fomban-drazana malagasy dia tsy ho tena ny fikambanany mpandala ny fomban-drazana malagasy ianao no ho ato fa ianao en tant que enao mpandala ny fomban-drazana zany hoe zay zany conviction personnelle izy zay mazavatra informel azy fa tsy zavatra formel satria zao manay aho raha zao fandehany zao zavatra zao a fa rehefa vitany rapitso na ataotsika hoe alay mpanaza tsy mampanina iteny hoe reto tanoratsika reto mety ahazo seza ho tonga amin'ny faniriana dia hangatsika le izy non on ne peut pas se permettre de ça hoe de falitsika hoe tafitany tolona ina le tafitany tolona hoe nahazo toerana prime ministre ave ohatra ny candidat ny GNZ nahazo ny toerana ministre ave ny candidat ny GNY nahazo ny toerana je sais pas Sénat ave ny candidat ny GNX de hoe tafitany tolona non tsy ny fametrahana ny olona mpitolona eo amin'ny toerana no hoe tafitany tolona fa ilay foto-kevitra ny aingana amin'le tolona no mila arovana marefo io mantsy satria fona retery possible mety hivadika ianareo rapitso rehefa voky sy mahazo 4 ary manana titre d'honneur donc mila olona informel ivelan'lay structure d'état anao mpanaramaso sy hamelona lakolosy izahay dia gardien de la révolution ny octobre 2025 le foto-kevitra zany dia isika no hamelona zany mamerina indray ka tsika tsy mpanelanelana raha misy fiangonana teanao an'izany an'zareo zany fa isika dia tonga dia miditra tsehatra hoe tsy mety ity de miteny ny gardien de la révolution zay zany le zavatra tiako iriko mba hatsangana mba hahatonga n'izao zavatra iainatsika zao satria historique zao zavatra alovany Madagasikara zao misy ny fitavozavozana misy ny maladresse misy ny adalana kely madinidinika adiny njaza misy zany
hoe tsy mifankahazo de misy mpikaramanady hoe tanora satria fa tiazo place tanora ato amin'ny fikambananato manao publication manaratsy le tanora ato amin'ny fikambananato satria efa tonga am'izay le sakoroka zao misy zany tsika tsy araka tsy andaingy justement reo zavatra toe zavatra reo mato hoe ho matimomoky ty zavatra ty iaho ho raraka tany ty ady combat ty raha tsy misy karazana garant anankiray manao le atao hoe gardien de la révolution. L'homme passe mais les idées restent. Avec les hommes passent mais les idées doivent rester. Donc za zany de manolo tena hoe manolotra antana koa hoe to miantso ny ray aman-dreny ara-drazana rehetra mpadala fombandrazana malagasy miantso ny mpitondra fivavahana zandrina zokiny miantso ny mpitondra fivavahana silamo miantso peu importe tsy ara ivavaka tsika tsy resaka ecumenisme ty so de misy manova resaka ndray fa resaka lobina na ray aman-dreny hoe andao arovana ilay révolution tsy tolom-bahoaka tahaka tamy 2009 ity tahaka tamy 2002 tahaka tamy 1991 tahaka tamy 1972 fa révolution satria te hanova zavatra isika tsy hoe manova olona fotsiny fa manova zavatra satria lalipaka le zavatra tiana ovana ho alay-panahy mihitsy zany a no zavatra alay-panahny maro rehefa ao anatina confort de ho adininy ty zavatra ty donc mila olona ivelan'le izy mampaneno lakolosy foana mihevitra tady atory farany eto zany dia ho atsika kristiana manokana ny todiako eto za zany a tsy ao anatin'lay dinamika hoe andao iara ivavaka eny Antsahamanitra andao iara ivavaka any Tendrombohitra andao ivavaka eny amin'ny 13 mai tsy vavaka le mission atao eto fa gardien de la révolution samy vavaka any amisantsika antsika ho anahy manokana za manana ny conviction personnelako ho anahy tsy aty amin'ny sphère publique no anehoako ny convictionko privé ako averiko ndray tsy aty amin'ny sphère publique no anehoako ny conviction privé ako vavaka ho an'ny fireneko aho de ao amin'ny efitranoko mangingina na miaraka amin'ny namako 3-4-20 ato amin'ny fiangonana misy aho fa tsy eny amin'ny sphère publique satria ny sphère publique de any olona rehetra 13 mai any olona rehetra Analakely any olona rehetra Madagasikara no fa tsy atsika kristiana rery donc za zany tsy ao anatin'le dynamique hoe anao ino andeha hiara ivavaka tsika oui mais chacun de son côté fa eto dia fiaraha-mentana ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra hanao gardien de la révolution masarikaro loatra izy satria mafy ny zavatra lovantsika ary mbola tsy vita ary zao vao tena ilana ary nefa na tiatsika na sy tiatsika ny fiarahamonina malagasy de fiarahamonina patriarcal mikaoty ny fijoroan'ny ray aman-dreny sojabe amin'ny tanàna na tiatsika na sy tiatsika patriarcal atsika malagasy zany hoe ny patriarche no tompony teny ny patriarche ny Tangalamena ny zokiolona mpitana azo manga zany hoe nizaniza manana zay titre zay dia manana ny poatsika sika surtout tsika manana liberté maninona zao miteny hoe fa maninona kay tsy atsolona ry zareo fiangonanareo mitambatra tsy mety satria zao azavaiko aminareo le sur le plan technique raha vao mitambatra ny institution de voafatotra ny lalàna am'zareo izy mbola ifampiera aloha zahay FFKM mbola ifampiera aloha zahay fiangonana zandrana mbola ifampiera aloha zahay Islam mbola ifampiera aloha zahay ariana de lany andreo fa mila olona électron libre tsika ary rehefa électron libre ianao de manana liberté eo amin'ny fanaovana fakana décision zay mahatonga amin'ny teny hoe informel ty plateforme ty nefa ny ho poids ka rehefa hitan'ny mpitondra tsika fa misy les plateformes misoja be eto an-tanàna izay gardien de la révolution ka hampaneno lakolosy isaky misy raha miborioka dia ils seront obligés de nous entendre ary na miala tsiny aminareo GNZ GNX GNY ACDU izy adolo nareo tsy manaiky lembenana rapitso androany nareo mpitolona fa rapitso anareo mety lasa mpitondra de eto zahay anara-maso anareo koa ka izahay no gardien lay fotokevitra ny arahantsika am'izao azonareo vele izy donc ty tsy resaka parti partisane fa tena fotokevitra hoe gardien de la révolution me ho tananary aho raha mety amitsika zay voatondro sy voakasiky zany dia io ny fiaraha-miasa afaka manoratra MP afaka miantso WhatsApp zay hitanareo amin'ny page d'accueil numéro WhatsApp koa afaka mandefa mail dia andoatsika ifanometanana fa tena fotoana zao hitsanganatsika manoloana an'izay
zay ngamba no fara teny kely fa farany fotsiny zay tsy de misy ifandraisany am'izay satria tsy mbola tonga le fotoana mbola tsy eo daholo namana fa ity ana personnel hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny fieritreretany fanindrenan'ny prime ministre am'izao fotoana zao a ianao mon colonel mazava ngambany a ny antony idinany olona teny an-dalana fanovana io teny io tompo koa malaza zava-betsaka le fanovana rupture totale avec le passé tsy te ahita zahay lohan'olona efa tazanay tamin'ny lasa mafoka zavatra be deaibe zay tsy te ahita zay lohan'olona efa tazanay tamin'ny lasa aty amin'ny lohany atao hoe prime ministre any amin'ny gouvernement tandray a technicien ny any a tsy hiditra ina filaza zany tsy hiditra débat amin'iny satria tsy azo entana fihetseham-po fa symbolique amin'ny malagasy symbolique aminay gardien de la révolution le hoe renouveau refondation rupture totale fanovana no zany a aza midecevoir anay fa mila nouvelle tête zahay eo amin'ny chef de gouvernement ça ne tient qu'à moi zay a mila nouvelle tête zay ka oka retopoko mba tsy ny efa teo aloha no averinareo teo aloha rehetrarehetra nyresako am'izany a eo amin'ny poste na premier ministre nyresako eto après le reste ça se négocie mais le poste de premier ministre matoa zahay nidina an-dalambe reny zanakay reny a matoa ny olona namony tena tamity zavatra ty dia hoe fanovana makasitraka atsika rehetra dia miandry atsika sojabe ary aho a mpitondra fivavahana personnel ifanatona asika ka hanangana an'izay gardien de la révolution zay saotra tompoko